La 4G Batelma vous présente Nivava. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manul Chawanao Nivava. Nanomboka androany session spéciale eny anivon'ny anteny miram-pirenena Tsimbazaza ladinika voalohany tamin'izany fifidianana ny filohan'ity androm-panjakana ity ny solombambaoaka avy amin'ny IRD Christine Razanamaso no anisy nanolotra amin'izay toeran'izay. Solombavambaoaka vonina hiatrika ny fanamby napetraka ny fitondram-panjakana amin'izao no ilaina hoy ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernement Antony Yankina fampandehanan'ny firenena amin'ny ankapobeny anteny miram-pirenena. Tafiditra ao anatin'ny fanitarana ny serana Tsambon'ny Tomasina mitony famolavolana ny drafim-pampandrosoana sy drafim-panjariana ny lalana izay mampitoana Antananarivo sy Tomasina. Nototsaina androany tetsy anosin'ny famaranana ny atrikasa andiniana izay niarahana tamin'ny ministera tompon'andraikitra. Voasokajy ho produit de luxe ny gantanana amin'izao vanim-potoanan'ny ririnina izao tafiakatra hatrany amin'ny 9 alina sy iray hetsy ariary ny lafo indrindra amin'izany. Ireo mpitondra moto amin'ny ankapobeny ny tena manjifa ireo lafo ireo. Eo amin'ny maresaka iresa-pirenena miteraka disadisa ao Amerika ankehitriny ny fanavakavahana volonkoditra ataon'ny filoha Donald Trump amin'ireo vehivavy efatra voafidy tanatin'ny parlementaire démocratique. La didin'ireo avy hatrany ary. Finaritra tompoko lasy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Fa nanomboka androany session spéciale eny anivon'ny anteny miram-pirenena Tsimbazaza ladinika voalohany tamin'izany fifidianana ny filohan'ity androm-panjakana ity. Ny solombavambaoaka avy amin'ny IRD Christine Razanamaso no anisy nanolotra tany amin'ny toerana. Fa nampanazavana izay entin'ny mpanao gazety mampiona rakotorason izay mbola eny an-toerana amin'izao fotoana izao aroary. Nirosa avy hatrany tamin'ny fifidianana izay filohan'ny anteny miram-pirenena ireo mpikambana vaovao eo anivon'ity androm-panjakana ity. Tapany tolakandro ao anatin'ny andro voalohany fivoriana manokana ireo solombavambahoaka. Ny Ramatoa Razanamaso Christine lanto amin'ny distrikany Ambasifinandrana no kandida tokana nilatsaka tamin'izany. Amin'izao fotoana izao moa dia ao anatin'ny fanisambato tanteraka ireo solombavambahoaka ho fantatra afaka fotoana fohy ny vokatra izany fifidianana izany. Ny tsara ho fantatra ihany koa ny alohany nanaovana n'izao fifidianana izao dia nilaza fa be mantsy ireo karazana antoko politika na ireo tsy miankina hatramin'ny antoko mpanohatra azy dia nilaza ny nanohana ny kandida tokana Christine Razanamaso ity avokoa ho famerenana ny asy ny anteny miram-pirenena araky ny fanazavana izy ireo. Mitaterina miandalana eo ihany moa ny vokatra izay fifidianana izay natao izay araky ny fanambarako teo dia ao anatin'ny fanisambato tanteraka izy ireo amin'izao fotoana izao. Fa solombavambaoaka vonina hiatrika ny fanamby napetraky ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao no ilaina hoy ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernement Antony Yankina ny fampandehanana ny firenena amin'ny ankapobeny anteny miram-pirenena Gaëtan Andriatsilavo. Naneho ny heviny ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernement tao reny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny session spéciale teny amin'ny anteny miram-pirenena ny maraina teo izay natrehiny niaraka tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernement. Yankina ny fampandehanana ny firenena amin'ny ankapobeny ny anteny miram-pirenena ka tokony ho vonina hiatrika ny fanamby napetraky ny mpitondra amin'izao fotoana. Ny fanaovana lalàna, ny fankatavana lalàna dia fantatsika fa zava-dehibe tokoa eto amintsika eo amin'ny fanovana izay ataontsika ary indrindra koa fantatsika fa anisan'ny androm-panjakana izay mamaritra ary indrindra mijery ny fandehan'ny fampiarana politika ankapobeny fanjakana ny anteny miram-pirenena ka farititsika rehetrarehetra dia tena ho anteny miram-pirenena izay hiatrika ny fanamby misy amin'izao fotoana izao zany antsika satria ny fiambonany rehetrarehetra fiambonany androm-panjakana rehetrarehetra dia mahatonga antsika mahasoa zany ho an'ny firenentsika izay miandrandra fampandrosoana aingana andeha aingana amin'izao fotoana. Ny araba manokana ireo solombavambahoaka voafidy manerana ny Madagasikara ny Prime Ministre ary ny rary soa azy ireo
ahavitany adidiny araka ny mahasolo tenany vahoaka azy ireo. Tsy mbola nisy resaka kosa ny fampiarana ny andininy fa 450 amin'ny lalam-panorenana izay milaza fa ny filohan'ny repoblika manendra ny prime ministra araka ny tolotra ny antokona vondrona maronisa eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Fa manoloana ny fanehoan-kevitry ny prime ministra lehibe ny gouvernement nanamafy ireo solombavambahoaka sendra ny mpanao gazety fa averina amin'ny maha izy azy ny eny amin'ny antenimieram-pirenena ka itao andratsy lavoatra. Niteraka resabe ary nanaratsy endrika ny solombavambahoaka teo imason'ny firenena iray manontolo sy izao tontolo izao ny resaka maleta teny amin'ny antenimieram-pirenena ho an'ireo solombavambahoaka nanohana ny fitondrana teo aloha. Androany nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny session spesiala voalohany nampanantena ireo solombavambahoaka sendra ny mpanao gazety fa hipetraka amin'ny voninahitra sy ny aja maha solombavambahoaka azy ka hitondra ny tenin'ny vahoaka amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Tanjonao apetraka dia hoe mba hipetraka amin'ny aja sy mivonany amin'izay izany solombavambahoaka izany, ary solombavambahoaka tena hitondra ny etaetan'ny vahoaka amin'ny fahamarinana, amin'ny fahitsiana. Izay androm-panjakana izay no ezahanao apetraka mandritra nyity mandat 5 taona ity. Antenimieram-pirenena izay lapan'ny demokrasia voasoratra anatin'ny lalàna ihany koa hoe izay lan'ny be sy ny maro eo no tsy maintsy andrafitra ny boromaharitra ny ato amin'ny antenimera nefany iarahantsika mahafantatra ihany koa fa misy ny maronisa izay lany tamin'ny iny fifidianana natao tamin'ny 17 ny volana Mey iny miampy an'ireo izay resy lahatra amin'ny foto-kevitra ny joroany izao fitondrano izao. Everiko fa tsy fanalavitra loatra amin'izay safidy izay no safidin'ireo maronisa ao anatin'ity antenimera ity. Ho an'ny solombavambahoaka avy ao Ambilobe, ny fanatarana ny lalàna eo amin'ny fitantanana ny commune no andrandray ny hitondrana fanovana. Misy antony mahatonga ana ben'ny tanàna nandeha nanao solombavambahoaka. Tsapako tamin'ny fitantanako fa misy tsy fetezana amin'ny lafin'ny lalàna amin'ny fitantanana ny commune ka mahatonga ny any fotony tsy mandroso ka mila fanatsarana indrindrandrindra ny fitantanana ny raharany commune. Ary izay ny hetahitany ben'ny tanàna maro namana izay nanohana tamin'ny filatsahana solombavambahoaka. Ny olana zao PDB tsy azontsika tsy tampotratsika ho tantaraina eto izy. Ohatra fotsiny zao amin'ny resaka fitantanana arabola. Ny lalàna dia mamela malalaka ny commune hitrandraka ny vola fa nefa ferin'ny lalàna koa hatrezany vola azo taken'ny commune. Dia nefa eo amin'ny fitantanana le vola na fampiasana an'le vola misy lalàna koa mametra an'izay fahefana ahafahan'ny commune mampiasa an'ireny vola. Zava-dehibe ny famerenana ny asin'ny solombavambahoaka. Tsy mijanona eo, ilaina ihany koa ny fametrahana ny lalàna hifanaraka amin'ny zavamisy iainan'ny vahoaka sy ny fanaraha-maso ny asan'ny fahefana mpanatanteraka. Solombavambahoaka teo aloha izay nahita ny zavanseho rehetra. Amin'izao mandat vaovao izay vao manomboka androany izao dia tokony hamerina izany ny solombavambahoaka tsirairay, indrindra ny boromaharitra izay hoatsangana androany mitarika ny fametrahana izany izay aorina eo amboniny fanajana ny lalàna velona, lalam-panorenana ary ny fitsipika anatiny mifehy antenimieram-pirenena. Indrindrandrindra ny solombavambahoaka zany olom-boafidy solon-tenan'ny vahoaka dia tena hiasa amin'izay fisoloan-tenan'ny vahoaka izay hitondra ny etaetan'ny vahoaka eo anivon'ny androm-panjakana mpanatanteraka, angataka hiady ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka ary anara-maso ny asan'ny mpanatanteraka ary hanao ny lalàna mifanaraka amin'ny tombontsoan'ny vahoaka. Fivoriana voalohany natrehan'ireo solombavambahoaka voafidy teto Madagasikara ity ny sokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ity. Fa tafiditra ao anatin'ny fanitarana Serana-Tsambony Tomasina mitoy ny famolavolana drafim-pampandrosoana sy drafim-panjariana ny lalana izay mampitohy Antananarivo sy Tomasina. Totsaina androany tetsy anosy ny famaranana atrikasa izay nirana tamin'ny ministera tompona andraikitry Michelarana Arjona. Toy ny tetikasa fantarina ny Serana-Tsambony Toamasina teboka maromaro no mila jerena sy homanina mialoha raha ny fanazavan'ny tale jeneraly eo anivon'ny ministeran'ny fanajariana tany ny asa vaventy ary ny toeram-ponenana antopisian'ny tetikasa tatomana ny plan de développement du transport et d'aménagement de l'axe économique Antananarivo Toamasina. Projet Tatoma dia misy projet anankitelo.
ny voalohany ny fametrahana ny drafim-panajariana na Antananarivo sy manodidina. Faharoa ny fametrahana ny drafim-panajariana ny Toamasina izay mbola novana Atrikasa Rapitso sy Amzoma eny toerana eto toerana zany. Dia ny composante fahatelo zany dia tia fanatsarana ny fampifandraisana ny tanàna roa lehibe ireo dia ny lalana mampitohy ny Toamasina sy Antananarivo iny. Ka ny tanjona zany dia mba ahafahana am'le Atrikasa fahaefatra farany izy ity amin'io composante 3 io izay entina anehoana ny vokatry le fanadihadiana. Ny sehatra ara-toe-karena amin'ny ankapobeny no voakasika voalohany aorian'ny famolavolana ny drafim-pampandrosoana sy drafim-panazariana ny lalana mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina raha ny fanazavana hatrany. Kiasy ohatran'izao mahatonga atao laharam-pahamehana dia hitondra vokatsoa ohatran'izao par rapport amin'le toe-karena n'le toerana izay lalovan'le lalana. Ohatra lazaiko aminareo fotsiny zao ohatra eo amin'ny commune Moramanga, commune urbaine Moramanga. Eo amin'ny aoka ho jerevantsika tsara fa eo raha vao misy ohatra le 29 mars misy fetifety dia efa fitohanana tsy roa aman-tany io. Dia ao anatin'ity tetikasa ity zao efa hoe prévu eo zany hoe asiana voie de contournement zany hoe misy lalana bypass na bypass reny. Ireny zavatra eny sura fa azona antoka fa ampivelatra ny tanàna aloha zany. Fa nefa koa dia manamora le firoborobon'ny toe-karena zany. Nantontanisa voaray amin'izao 12 ora no anaovany fiara vaventy ny lalana mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina raha toa ka adiny 9 ora kosa ho an'ny fiaran'olon-tsotra. 25,500 ny lalana kosa no ratsy raha toa ka 5,500 ihany no azo lazaina ho lalana tsara. Nitotsaina androany tetsy anosy ny fahamaranana ny Atrikasa andaniana ny volavolan-kevitra sy ny tondrozotra mikasika ny famolavolana ny drafim-pampandrosoana sy ny drafim-panajariana ny lalana mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina. Atrikasa izay niarahana tamin'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany, ny asa vaventy ary ny toeram-ponenana. Fa tsy mipetraka araky ny tokony ho izy ny toerany antotan-kevitra tamin'ny fandraisana fanapa-kevitra adray. Tetikasa mpampandrosoana maro anefa no miankin-doha amin'izany raha tsy laza afa-tsy ny sehatry ny fambolena ihany isika. Ho atsaraina manomboka izao ary ho atevenina ny fiofanana amin'izay sehatra izay Yves Richard. Tsy hita taratra tamin'ny fandraisana fanapa-kevitra teto amin'ny firenena ny anjara toerany antotan-kevitra na ny données statistique et informatique adray. Lesoka ny tsy fampiny ny sekoly ambony mandalina manokana ny fikirakirana ny totan-kevitra amin'ny ankapobeny. Sehatra asa sy tetikasa mpampandrosoana maro ankilany no miankin-doha amin'izany. Raha tsy ilaza fa tsy ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra toy ny sehatry ny fambolena sy ny maro hafa. Ny resaka anankiray ny resaka ohatra hoe amina resaka produit pharmaceutique ohatra resaka consommation ohatra hoe raha ny amin'ny grande distribution dia hoe inona tena produit tena tian'ny olona. Dia avy eo izy ohatra ny hoe afaka 4 andro na 5 andro iny indray mety produit tiany. Afaka mamorona produit hafa ianao zany à partir andreo le produit consommé-ndreo indreo dia afaka mieritreritra ianao hoe afaka 4 andro na afaka 5 andro zao indray produit mety tiany. Dia afaka miproposé afaka manao recommandation automatique ianao zany hoe zao indray mety m'intéresser an'ity olona ity. Amafisina ny fampiofanana manodidina ny fikirakirana ny antotan-kevitra indrindra anivon'ny départemanta miza na ny mathématique informatique et statistique appliqué anivon'ny Université Mpanjakana manomboka izao. Hitanatra ny velany fiaraha-miasa ka isan'izany ty fampiofanana hoentiny simpana na ny Centre international de mathématiques pure et appliquée ity. Maro zany ireo ohatra hoe lasany Afrika Atsimo, lasany Frantsa ny manao doctorat dia avy eo mijanona any zany mankany États-Unis koa indrindra amin'ny mathématika zany tsika isan'ny mahay indrindra mathématika reverina fa tokony hitohy izany zavatra zany amin'izao dia izay ny isan'ny ampiatranona an'ity école DD école SIMPA ty zany amin'ny titonty ary mbola hitohy zany amin'ny fotoana manaraka. Mpianatra misa 10 avy amin'ny Université ny Paris, ny Institut africain des sciences mathématiques any Afrika Atsimo
Senegal, Rwanda sy ny mizahan-katso arak'izany no nandray anjara mandritra ny fiofanana momba ny fikirakirana ny tota-kevitra iarana amin'ny simpa izay atra 2 herinandro eny an-katso ity. Iverenantsika ny eny Tsimba zaza araka ny vaovao voaray amin'izao dia efa nivalin'ny fifidianana ny foloan'ny antenimieram-pirenena dia lany amin'ny vato 100 isan-jato zany hoe 770 amin'ny 100 amin'ny 770 amin'ny 100 ny solomavim-bahoaka avy amin'ny IRD Christine Razanamahasoa araka izany tsy nisy ny vato fotsy tsy nisy ny vato maty tamin'izay fifidianana izay. Fa hotoizatsika ny vaovao dia olona 10 hatramin'ny 15 no matin'ny aretina aromotana isa-taona eto Madagasikara. Tsy fahafantaran'ireo olona mitondra izay aretina izay moa no antony voalohany amin'izany hiona saina. Isan'ny aretina tsy mbola voafehy ary amoizanain'olona isan-taona eto Madagasikara ny aretina aromotana. Raha ny antontanisa azo teo anivon'ny Ministera ny Fahasalamam-bahoaka 10 hatramin'ny 15 isan-taona no matin'ny aromotana eto amintsika. Ity aretina ity izay pahazon'ny biby rehetra miteraka mifindra amin'ny olombelona amin'ny alalan'ny kaikitra na rangotra. Ny 970 isan-jaton'ny aromotana mahazon'ny olombelona ny fantatra fa azo avy amin'ny alika sy ny saka raha nambarany tompon'andraikitra eo anivon'ny Ministera ny Fahasalamam-bahoaka misana ny ady amin'ity aretina ity. Olana tsy mahafoana ity aretina ity eto Madagasikara ny fahamaroan'ireo alika mirenireny. Zavatra izay zany mbola tena isany ataoko hoe eto amintsika eto Madagasikara zany mbola tsy tena mifantoka loatra ny amin'ilay fiompianan'ireo lay biby fiompy alika ireo isika mbola betsaka ny alika mirenireny. Reny zany izy ataontsika hoe facteur à risque na hoe mety isin'ilay faharefona zany amin'ny fitaran'ny aretina toy izao. Zay tsy maintsy misy fanentanana zay. Zay eto anivon'ny ministera zany ny fambolena fiompiana ny joro. Zareo atao amin'ny fiompiana manokana dia tena manao an'izay ezaka fanentanana zay. Indrindra amina fotoana toy izao zany zay iverina sy ahina isin'ilay mampirongatra an'ilay aretina zany dia tsy maintsy misy fanentanana. Isy ny hetsika ho fanaovam-bakisiny mamaimpona ho an'ireo saka sy alika eto amin'ny faritra Analamanga sy Alaotra Mangoro izay ahitana trangana aromotana be indrindra eto Madagasikara. Izay atao amin'ny faritra Analamanga sy Alaotra Mangoro. Ina moa zany ny antony hoe amin'ireo faritra ireo nanaovana azy satria ny tana izay misy ny aretina dia amin'ireo faritra ireo zany no tena ny opapana ny fisian'ilay aretina. Raha ny eto Analamanga manokana dia atao ny 12 Jolay ka hatramin'ny 12 Aogositra ny fanaovana ilay vaksiny maimaim-poana. Tanjona napetraky ny Organisation Mondiale de la Santé Animale izay miara-misalaha amin'ny sampandrara miady amin'ny aretina aromotana eto Madagasikara ny anafonana ity aretina ity hatramin'ny taona 2020. Ezaka izay ilaina ny fiarahamintan'ny rehetra. Famverina tsikelikely ny filaminana sy ny fifampitokisana eo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ny vahoaka ao amin'ny distrikta Isandra amin'izao fotoana izao no solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana na izany azy mangataka ny fitohizan'ny hetsika fampandriana tany izy ireo. Gaëtan Andratsilavo. Iray amin'ireo faritra mena nahitana fanafian-dahalo sy von'olona ary fandorana trano sy fakanan-kery ny tao Isandra Matsiatrambony. Nisy araka izany ny fampandriana tany nataon'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny Ministeran'ny Filaminam-bahoaka ka no atevenina kokoa ny tao Isandra manokana. Miova ny toetra rany an-toerana ankehitriny, nisy vokany ny hetsika natao. Nisy vokany ary nisy azo tsapahi-tagnana zany satria namerim-basy ny dahalo ary nisy tena hoe ny ovafo ary nisy tena ny bebaka ny fona dia ataoko angambany mahasiaro tegna tsara zany reo dahalo reo matoa nameriny an'ireo basy reo. Misaotra ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny solombavam-bahoaka ny ponina any an-toerana ary mangataka ny tohizan'ny hetsika fampandriana ny tany. Treto aloha zany dia isaoranareo mpampandry tany reo sitraka eto matory sarovana sy mahatsiaro ny fitenenana fa tena hita hoe efa mandroso ary manomboka milamina ao amin'ny distrikta Isandra. Nefa misy indro kely fa raha vao miala reo miaramila sy gendarme reo dia sahala misy olo magniraka hoe ataovy koa ny ry korotany koa ny atsy ka ny anazy zany
dia mangataka tagnandroa ny ireo ministra tompon'andraikitra amin'ireo folo alinday sy gendarmerie pirenena fa sy tokony halana tanteraka zany reo miaramila reo nareo gendarme reo. Tsy ny Aosandra ihany no mangataka ny tohizan'ny hetsika fampadrenany tany ataon'ny mpitandro filaminana. Manantena ny tohizan'izany avokoa ireo faritra mena manerana ny nosy teo aloha. Ilaina manoloan'izany ny fiarah-miasa amin'ny vahoaka eny fotony, amin'ny fanomezana loharanom-baovao maro-pototra, ny finiavana iady amin'ny kolikoly sy ny fahavononana iroso amin'ny fampandrosoana maharitra. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atantsika mahakasika an'ireo tsenangon amin'ny izao andro ririna izao. Eo ihany koa fo manodidina ny lalao nosy eo ho atao atsy nosy Maurice rehefa avy eo ary. Soyez prêts. Ils reviennent. Les lubrifiants mobiles reviennent à Madagascar, exclusivement chez Galana. Mobile Extended Performance. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty barre chocolatée, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. Alors, quoi de neuf, mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à baie. Tu sais que les chiens peuvent te détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, la box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. Les meilleurs divertissements méritent la fibre by Telma. Accédez à tous vos contenus préférés en illimité avec la fibre by Telma à seulement 249 000 arrières par mois. Rendez-vous en Telma Shop. Zoye, mahay mandeha ny zanak'i Sineny. Soa ihany fefa vonona ny kiraro ianarany mandeha sady voatandrina daholo ny rirany maranitra surprise ato an-trano. Oops, mbola misy adinonao no nisafidiny couche tsara ho azy. Ny couche tsara indrindra ianarany mandeha tsy bakabaka. Vaovao lehibe ny fikarohana momba ny couche mety ho an'ny zazamena mandeha noho ny fisian'ny elastika amin'ny didiny 3 mitazona azy na feno azy ny couche molle fixe no mitazona indrindra. Araka ny fikarohana nataonay ny couche molle fixe no mety indrindra ho an'ny zazamena mandeha. Rineny mampiasa ny couche molle fixe. Tu crois qu'elle est comment, la vache qui fait du curry? Elle est toute carrée comme le curry. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri, kiri, kiri. Very eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Efa vonona hiatrika ny lalao nosy ny makidy Madagasikara taranja-baolina lavalava niraisin'ny minisitra Piay Ajo Andriananarivelo izy ireo ary nitolorana fanamiana Zvatsy ary vary ho an'ny fianakaviana miantarandriana. Survêtements, maillot, polo, vatsy hoenty miatrika ny lalao nosy eto amin'ny ranomasimbe indianina ary vary ho an'ny fianakaviana. Ireo no nitoloran'ny minisitra Piay Ajo Andriananarivelo ny ekipa pirenena makeny Madagasikara androany entina hiatrehana ny lalao Jeux des Îles ho tontosaina ny Maurice. Ndraiky tsika nangataka no ho andray 2023
Izao tsika zany dia efa mila mandresy mba ahafahana mafimafy tsara manaky. Mila mandresy rehefa manao dia mandresy foana fa tsy manao tsy mila miparticiper intsony zao tsy mandray anjara intsony tsika zao fa mandray anjara andresy fa tsy mandray anjara tena. Tsika tsy maintsy mandresy dia mandresy tsara farany. Ny sabotsy ho avy izao no hanainga ho an'ny Maurice ireto ekipa ireto ary hanandratra avy ny voninahitra Madagasikara. Efa vonina hiatrika ny lalao izy ireo raha ny fanazavana. Mahazo matompona fa azontsika ny médaille volamena raha ny fiomanana sy ny zavatra misy tena efa eo le boakely efa ataopy zany andro ary tsy hoe io ihany moa zany ny tanjontsika fa tiako lazaina hoe ambony be ny tanjon'ireo joueurantsika ireo zany dia ny anao Jeux olympiques sy participer amin'izany hoe circuit mondiaux zany hoe resaka mondiaux mihitsy zany ny resaka ary tena efa vonona amin'izany reo joueur reo ka manome toko zany ny tenanay hoe hitondra médaille volamena ny rugby avy any amin'ny Jeux des Îles avy any Maurice. Aloha zany raha ny tena izy tokony mihaona daholo zany amin'ny phase éliminatoire le efatra satria vitsy zany le anina dia tokony mihaona daholo ohatrany hoe groupe anankiray zany mitambatra izy rehetrarehetra dia à partir an'iny tonga dia non demi-finale zany izay ny voalohany manao amin'ny fahaefatra dia faharoa manao amin'ny fahatelo dia finale sy ny troisième place zany hoe ny médaille d'or dia médaille d'argent dia médaille de bronze. Zay aloha en principe raha ohatra vitsy ohatran'io zany lay mpandray anjara zany raha rugby asety. Amin'ny asabotsy no mandeha dia ny mpifananjona moa la Réunion de Maurice dia Mayotte 24-25 ny match atao any dia ny 24 ny premier tour première journée dia ny 25 ny deuxième journée sy ny phase finale. Anisany fahavonona ary atsinely zay nefa vonona ary zay efa ela ny mise au vert mantsy efa nitsy zay efa roa volana mahery kely angamba zay fiarana aloha zany mahafinaritra ny coach amezaka ny manatambatsanay foana hatram'izao tena aka médaille d'or mihitsy sambany amin'ny rugby asety mihitsy ty Jeux des Îles ty dia tsy naporofonay aman'olona mihitsy. Tsy vao izao no nanolotra fanampineny ity ekipa pirenena ity ny ministra Bia fa nisy hatrany izany tsodrano ary nampahery ireto mpilalao ireto ihany koa ny ministra mba hikendry hatrany ny vokatra tsara dia ny fandresena nanome toky ny mpilalao sy ny mpanazatra fa hitondra avy ny voninahitry ny firenena ary hitondra ny medaly volamena ody. Fandraisan'ny Madagasikara anjara avokoa ireo taranja 10 ifananana amin'ny lalao nosy izay ho tanterahana Atsinosy Maurice manomboka ny zoma ho avy izao vonina avokoa ireo atleta malagasy amin'izao fotoana izao ionina saina. 3 andro mialoha ny igadonan'ny lalao nosy tanterahana tsy amin'ny Nosy Maurice nanao ny fahavononana ireo atleta malagasy. Mafy ireo mpifanandrina saingy efa samy nanomana avokoa ireo mpilalao niaraka tamin'ireo mpanazatra azy avy. Tamin'ity androany ity niroso tamin'ny fizarana ny fampitaovana ho an'ireo atleta sy fandaminana ny fiaingana ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Raha ny fiovana farany dia andraisantsika anjara avokoa ireo taranja 10 ifananana. Raha ny fanadihadiana natao niainga androany ireo delegasiona mpikarakara anomana ny fandraisana ireo atleta any an-toerana ary ny alakamiso avy izao no anainga ny delegasiona ambiny. Vonina hitondra ny medaly mody izahay ho ny solitenan'ireo atleta. Voalohany tempo moa misaotra ny filoham-pirenena fa dia miavaka ty fanomanana ny lalao nosy ty indray mitondrana ty. Misaotra ny vahoaka malagasy dia mampanantena zahay fa tondra médaille volamena iaby hanao maximum ary tena hanao marina zay. Ireo ankizy ireo dia efa nampanantena fa hiady mafy any amin'izany lalao iresy-pirenena izay andraisantsika anjara izany ary ny tanjona dia samy manao finale ireo nalana vavy ary miandrandra n'izany médaille d'or zay no fampanantenana namen'ireo coach ireo ary manana izany potentiel hiadivana amin'izany médaille d'or izany ireo ankizy ireo.
Samy naneho ny fanohanana ireo atleta malagasy avokoa ireo ministera mpiany taranja tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity. Nanolotra vola sy fampitaovana anampiana ireo iaro ny vonina im-pirenena fa ihany koa nanome tsodrano. Raha ny fandaharam-potoana ny zoma izao amin'ny 200 ora eto Madagasikara ny fanokafana ara-pomba ofisialy ny lalon'ny nosy andiany 20 ao amin'ny kianjabeny Anjale Bellevue any Maurice. Fa lafim-baovao hafa kosa indray dia voasokajy ho produit de luxe ny gaon-tanana amin'izao vanim-potoanan'ny ririnina izao. Tafiakatra hatrany amin'ny 7 alina sy iray hetsy ariary lafo indrindra amin'izany. Ireo mpitondra moto amin'ny ankapobeny no tena manjifa ireo lafo ireo Michelarana Arzon. Eto Analakely saika ahitana ireo kojakoja ilaina amin'izao andro ririnina izao. Satroka ba, aro tenda, bakiraro fa indrindra ny gaon-tanana. Misy karazany maro ny gaon-tanana hita ety ary isan'ireo fitaovana ilaina amin'ny ririnina voasokajy ho luxe izany raha ny vidiny. Mora aloha, misy izy tsara, nefa ny koa misy gants tsy mitovy qualité. Dia ohatra zao, ohatra tony zao le lafolafo qualité antony. Misy izy 350 dia amin'itony le 225 dia ny qualité ny tsy mitovy. Dia amin'ny indrindra moa fa andro mangatsika dia somary akakarina ihany ny prix ny efa fantatra anareo amin'ny le fitadiavana. Ohatra zao gants moto, dia ohatra gants fady entina miasa, gants de travail, dia izay no mahalafo anazy. Le gants moto zao lafolafo foana, dia le gants de travail, dia le gants fanaovana tsotra amin'ny andro ririnina somary moramora le izy. 950 zao no lafo indrindra eo aminay, dia 75 mora indrindra. Tony zao le 950. Renina tsara. Mafana ve? Tony zao sady mafana izy ilaina amin'ilay moto dia mokonao le menjera dia tsy maninona mihitsy ny tohanan'ity protèze ity. Amin'ny ankapobeny ireo mpitondra moto no mamaritra ny 570 isan-jato ireo mpanjifa gants, lafo vidy sy ny fripy. Raha ririnina ihany aloha gants tena mandeha, fa raha vao mafana be ny olona dia tsy dia manao. Raha vao mafana ny andro dia kamokamo ny olona manao gants. Na mpanjifa eto aminay zao le manamanina moto reny izy satria ilainy foana le izy. Misy olon-tsotra mividy amin'ilay andro mangatsika izy dia mividy ihany izy amin'ilay anaovana. Mangatsika le andro dia mividy foana akalohany izay. Mitsintona fantenana akanay. Le tsara ihany zany alainay. Fa tsy makabala zay ohatra hoe mamaky bala tsy manao. Raha kara ny tato ato zao zay farany malafo raha gants dia eo amin'ny 10 eo. Amin'ilay ohatra? Amin'ny misy izy 100 dia misy izy 300. Manodidina ny 5,000 sy 2 alina ariary hatramin'ny 7 alina sy 2 hetsy ariary araka izany ny vidin'ny gaon-tanana fripy ety an-tsena amin'izao ririnina izao. Maharitra mantaona andra ny fanazavana ny gants iray, saingy miankina amin'ny fikojakojana azy ihany koa. Fanezaka nampafantatra ny tolotra vaovao antsoina hoe Wikambok na biblioteka numerika amin'ireo sampandra-panjakana ao an-toeran'ny Alliance Française ao Maintirano. Tanjona ny manamora ny fianarana teny frantsay Gaëtan Andretsilavo. Noho ny firoboroboa ny teknôlôjia amin'izao fotoana, niezaka nampafantatra ny Wikambok na ny biblioteka numerika amin'ireo sampandra-raha misy ao an-toerana ny eo anivon'ny Alliance Française ao Maintirano. Ahitana ny boky rehetra ampiasain'ny Alliance Française manerana zao tontolo zao, ny Wikambok tao amin'ny sampandra-raha ny teti-bola ao Maintirano no nisantarana io fampahafantarana io. Androany zay tonga tato amin'ny service finance nanazava mahakasika ny projet ny Alliance Française momba ny fianarana teny frantsay. Satria moa araky ny zava-misy amin'izao dia mandroso ny teknôlôjia mahakasika an'izay dia misy zany hoe atao hoe amin'ny teny terme teknika hoe apprentissage vaovao amina fianarana teny frantsay dia le atao hoe Kombook. Zany hoe ao anatin'ny boîtier anankiray zany ny boky rehetra izay ampiasaina Alliance Française dia amin'ny alalan'izay zany no ahafahanao sady mamaky sy mijery boky na dia tsy mankana azy ianao. Na le izy moa zany mipetraka amin'ny Alliance dia ao izy no alainao ohatra ka tsy manana fotoana dia manao téléchargement na manao consultation sur terrain dia hoentinao mody. Zany hoe le izy zany mety tsara ho an'ireo izay tsy dia tena manam-potoana sady hitanao moa fa le zay koa ny fandrosoan'ny teknôlôjia vaovao le audiovisuel dia izay no mahatonga ny mitety service. Amin'ny alalan'ny fampiasana wifi na ny finday no ahafana mampiasa ny biblioteka numerika. Mbola itoy ny fampahafantarana ity teknôlôjia vaovao ity ao Maintirano.
dia izay namarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soa fa tsara ataolo tompoko. Le journal vous a été présenté par le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.